mahalala fa ny valopolo isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha avokoa, tsy tantsaha tsotra fa manana ny mampiavaka azy dia noho izy fianakaviana mamokatra sy miopy amin'ny taniny. Izay ilay antsoina hoe famokarana tantanimpianakaviana. Raha ny antontanisa tamin'ny taona 2024, maherin'ny 4 tapitrisa ankohonana no misehatra amin'ny famokarana tantanimpianakaviana eto Madagasikara. Amin'izao fotoana, efa vinavinaina ho any amin'ny 17 tapitrisa androany ireo mpamokatra. Asa azo lazaina ho asa masina tokoa izy ity. Tsara ho fantatra fa ireo tantsaha voalaza isa teo ireo no miantoka ny 570 isan-jato ny aty vilantsika. Raha ny vary fotsiny izay foto-tsakafon'ny malagasy ohatra, 720 isan-jato ny tantsaha tantanimpianakaviana no mamboly azy. Mibanatra amin'ny 570 isan-jato ny varotra amin'ity sehatra asa ity. Ny katsaka 2.5 isan-jato no mamokatra azy, ary ny letchi 4.2 isan-jato. Ireny mpanao lavanilina ireny koa mbola mpamokatra tantanimpianakaviana ihany. Ny 10 isan-jato ny vokatra fanondrana mampalaza ny Madagasikara toy ny kafe ary ny jorofo sy ny maro hafa mihitsy no an'ny mpamokatra tantanimpianakaviana. Tsy ny fanondranana sy ny tsena anatiny ihany, ny mpamokatra tantanimpianakaviana dia miantoka ny 570 isan-jato n'ireo vokatra azo ahodina. Voanjo ho an'ny menaka, fary sy ny maro hafa. Azontsika antsaina amin'izany ny mazava-dehibe ny famokarana tantanimpianakaviana amin'ny andavanandro ny fiainan'ny malagasy. Manana ny lanjany eo amin'ny toe-karena ihany koa izy satria miantoka ny 4.5 isan-jato ny ari-karena faobe raha ny antontanisa tamin'ny taona 2022. Misedra olana nefa ny asa famokaram-pianakaviana raha ny fanadihadiana natao. Mahavaivay ho azy ireo ny fiovaovany ny toetry ny andro. Miantefa mivantana amin'ny asa ihany koa ny tsy fifehezana ny teknika mpambolena mampivelatra ny fiariana. Raha ny alavadim-bolo fotsiny 2.4 isan-jato no mampiasa azy, nefa piaro ny nofotany tsokaondriky. Ny zezika biolojika 4.7 isan-jato no manao izany, raha toka ny 3.7 tsy mampiasa mihitsy sy manao zezika simika. Ny fampivadiana voly sy ny fifandimbiasam-boly mbola miiba ny antontanisa nefa fenitra mampiakatra ny tambokatra sy mbola famokarana ny lovain-jafy. Manarak'izay, loza manambana eo amin'ny seha-pamokarana ny lafin'ny fananantany. Araka ny fanolazaina tetsy ambony, fianakaviana mamokatra amin'ny taniny ny famokarana tantanimpianakaviana. Saingy ankehitriny, misy ny lalàna heverina ho manohitohina ny zony, mampanahirana ny tontolo ambanivohitra. Eo amin'ny sehatra maneran-tany ary tsapa ihany koa eto amintsika, tsikaritra fa ny anazo toerana ireo famokarana lehibe, takona ary miena ireo fiarim-pianakaviana. Antony nanokana ny firenena mikambana nandritra ny fivoriana fa 27 ny fanamariana ny taona 10 ho an'ny famokarana tantanimpianakaviana, nanomboka ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2022. Zava-dehibe tokoa satria tsy hisy anokoanina maneran-tany raha mihitatra ny loza ka tsy andro iraisam-pirenena nataona iray fa folo be izao. Ao anatin'izay misy ny politika iraisan'ny firenena tahaka ny ao anatin'ny CNAF na ny komite nasionaly ho an'ny famokarana tantanimpianakaviana. Na izany aza nefa tokony hanana drafim-pirenena manokana i Madagasikara. Efa eny am-pelantanan'ireo tompon'andraikitra izy io fa tokony ho hafainganina. Manaraka izany, ilana fanohanana goavana ny famokarana tantanimpianakaviana. Efa misy ny ezaka tanjon'ny fitantanana ankehitriny raha teo ny anaon'ny Madagasikara ho firenena mizakatena ra-tsakafo, ka lalana izorana amin'izany ity sehatra asa ity. Tokony ampiakarina trany ny teti-bolam-panjakana ho an'ny fambolena sy ny fiompiana, izay 5.7 miliara ariary na 5.20 isan-jato raha ny anatin'ny volavolana teti-bolam-panjakana 2.20. Afana mampitombo ireo foto-dravitra sa-pamokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra, ny mampivelatra ny ara-teknika ireo fiarim-pianakaviana, ny mampiakatra ihany koa ny lenta ny famokarana amin'ireo teknika an-drano sy ny maro hafa.